makasitraka nareo na kely rehefa mena kosa tsy androany dia tsy maintsy nataoko na tondavana tety satria rehefa tantomasy dia zao mary nankalaza amin'ny andro rahatsipirenena ho an'ny vehivavy iny tany mahajanga nanatrika ny andro rahatsipirenena ho an'ny vehivavy iny dia nisinzo kely tany nafinaritra be ny fety fa saingy nisy intoxication alimentaire be maromaro any mboa olona nidroko tany sy narahavokatry zay tena koa anisany mba nisoran'Andriamanitra dia sika rasovatsara tsy maintsy tonga isany hoe tonga dia atombokontsika amin'eny niteraka resa be ilay resaka zany sy vaovao mikasika ny hoe tratran'ny fanapoizinana ara-tsakafo ny filoham-pirenena nandrisan'ilay etsika fanamariana ny valomaritra tany Mahajanga tany nisy andro vitsivitsy moa ny gouvernemanta tany satria nisy filan-kevitry ny ministra ny tanterahana dia narahana fanamariana ny andro valomaritra dia ohatra nisy farany herinandro tany ihany koa zany mpitondra fanjakana sasany ka lay zavatra mitranga efa zay moa zany lay hoe zavanitranga na hoe fa ny karazana hoe fihetsika sy setriny entin'ny mpanara-baovao mikasika ny tranga iny dia ohatrany hoe atarafana ihany an'ilay karazana endrika hoe tsy fankasitrahana tsy fahasosorana ataon'ny olom-pirenena manoloanany hoe tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana ankehitriny satria raha neny amin'ny tambazotran tserasera zany dia betsaka ny ohatrany hoe manao vazivazy miome manao esoeso teny mikasika ny tranga iny misy ohatra tsy manina ny teny zany tsy hoe mahakala amin'ny filoham-pirenena tsika na mahakala amin'ny fitondram-panjakana raha mitatitra sy miresaka an'ireo karazana hoe setriny na réaction ataon'ny olona fa tena misy miteny saika avitra Madagasikara misy miteny saika sotrotanteraka indray le Madagasikara tsy maintsy mandroso ka zany tokony betsaka reo tena ohatrany miendrika fiomezana sy karazana fantatsana ihany koa eso mahazo ny fitondram-panjakana eo anatrehan'ireny na dia hoe zavatra ratsy zany hoe fampizinana ara-tsakafo zany fa zay ilay zavatra mitranga asa hoe mba mandray lesona ihany koa hoe fitondram-panjakana eo anatrehan'ireny fa taratra anankiray ihany koa zany hoe eny sisa no anehoan'ny olom-pirenena ny fahasosorany sy ny fahatezerany manoloana an'ilay hoe tsy resaka demokrasia mbola ho resantsika moa rehefa aveo hoe tsy fahafahana maneho hevitra eny an-dalambe ny karazana hoe fampitahorana samihafa sy ny sisa dia eny zany no anehoan'ny olona hoe tsy mankasitraka ny fitondram-panjakana dia raha mandray hoe atotanisa zany mikasika ny tambazotra tserasera aloha tsy maninona amin'ny resaka an'izany satria na ny filoham-pirenena nareo mpiara-miasa aminy teo aloha na asa moa mbola anaty fitondram-panjakana any dia misy ny karazana fanamaivana hoe tsy zay commentaire roanjato sy arivo na arivo no asakana anahy nisy tany aloha no hoe 6% imbécile fa raha ny atotanisa aloha zany mikasika ny hoe mpikirakira ny tambazotra tserasera eto Madagasikara tsy azo amaivanina satria efa tafakatra 3.5 tapitrisan'ny malagasy mikirakira an'io raha ny tatitra atao anatin'ny hoe digital report 2024 ka zany tsy azo amaivanina zany satria raha hoe tamin'ny fifidianana ambara fa demokratika zay zany noresaka amin'ny fitondram-panjakana tamin'ilay farany teo 2024 ny salanisa azon'ny filoham-pirenena atao anatin'ilay hoe pôle tanimbary ilay fifidianana filoham-pirenena farany teo tsy dia tena hoe nisy mpifaninana tsy nandray anjara ny rehetra 2.7 tapitrisa nisan'ny mpifidy io ilay fomba firesaky Andriamatoa Constant Raveloson moa hoe atsasaky ny vahaefana satria raha ny isan'ny mpifidy aloha zany eto Madagasikara tao anaty resy mpifidianana faraparany teo amin'ny folo tapitrisa manodidina teo dia matetika ny mahalany filoham-pirenena eto amintsika sy ny hoe larana faharoa zany eo amin'ny 10 tapitrisa eo no ifampizarana mahery kely raha mihoatra dia zay ilay atsasaky zay zany mahalany filoham-pirenena zay le hoe atsasaky mifefany fa zay ilay tsara mitranga hoe resaka demokrasia sy faneho-kevitra sy ny fifidianana fa zany mahalany filoham-pirenena 2.7 tapitrisa dia raha mijery zany tsika le mpikirakira tambazotra tserasera efatra tapitrisa latsaka kely zany hoe tsy azo amaivanina sy tsontry ny avina ny hoe faneho-kevitra sy ny tsikera eny amin'ireny sehatra ireny
ary ny resaka hoe digitaly nefa aza isany hoe misongadina amin'ny tontolon'ny serasera sy ny fifandraisana amin'izao fotoana izao ary na ny mpitondra ankehitriny ny gouvernement ary dia betsaka ny endrika maneho hoe mitantana firenena amin'ny alalan'ny Facebook satria ny zavatra mitranga ohatra hoe rehefa tratran'ny tsikera sy zavatra mivaivaheny amin'ny tambajotra serasera dia enina ohatrany hoe mandeha ny fanambakevitra sy ny izay fombafomba entina anakonana izany ka izay ilay zavatra tsy azo ahmaivanina amin'ny tony hoe serasera ohatrany somary mamely mafy ny fitondram-panjakany tony dia zany isany anehoan'ny olona hoe tsy valy sositra sy tsy makasitraka ilay fitondram-panjakana fa reny ohatrany hoe ahmaivanina ahmaivanina ihany rehefa tena jerena ilay sary mitranga dia mitodika izany tsika ao anatin'izay toy izantsika amin'ilay hoe resaka demokrasia satria nisy an'ilay tatitra tao anatin'ny hoe fanadihana natao tamina firenena 17 taty Afrika dia mametraka amin'ny Madagasikara ao anatin'ny hoe fahatelo amby 20 tsy nahazo ty afa-tsy 5.3 teo amin'ny safolo na izany ary tena hoe mbola voasokajy zary narian'ilay ratsy noty sy ratsy toerana Madagasikara ao anatin'izay raha ny hoe toerana tsara indrindra azontsika izany noty ambony indrindra azontsika tany amin'ny taona 9 nahazo 5.3 amin'ny safolo teo dia marina hoe tsy tafiditra zany ao anatin'ilay firenena 20 nisan'ny voasokajy hoe tena mampiasa jado anay Madagasikara fa na izany naty zany dia tafiditra ao anatin'ny hoe firenena 9 sokajy hybride zany hoe ny tsy ambony tsy ambany eo ary hitantaratra ihany ilay hoe sotram-pifidianana sy ny fampiasana ny endrika jadona mifangaro zany ao anatin'le izy izay ila zany hoe tsy ambony tsy ambany fa na izany ny ratsy toerany Madagasikara dia reny raha antsika mahita zany sady tonga dia tarisika kely amin'ny toekarena hoe ny demokrasia tsy misy ny fandriampahalemana tsy misy satria betsaka reo tranga maneho sy manamafy hoe tsy milamina Madagasikara anatin'izay tsy fandriampahalemana izay nisy molona inamantsika ny anso tamin'ny azatarby omaly hoe natotanisanaareo tsy mitombony zany exagerenareo ilay zavatra mitranga fa tena hoe betsaka reo tranga sy endrika maneho an'izany ary isany hoe porofo mivaingana ny karazany hoe lay fakana ambavany amin'ny Madagasikara tany a Genève tamin'ny faraparany volana janoary teo tafiditra tao anatin'ilay firenena 4 nanovana fanadihadiana mikasika ny demokrasia sy ny tsy fanajana zon'olombelona dia ministry ny fiarovam-pirenena nisan'ny hoe délégation tany ary nanamafy hoe tena any Madagasikara misy ny fampiasana fitaovam-piadiana ekena fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna dia ny tany sahany tao moa zany hoe tany amin'ny nisina fakana kerany vehivavy tany amin'ny faritra Anjozobe sa Akazobe iny hoe tena mamono ny dahalo amin'ny andratandro fanafiana teto Antananarivo sy ny sisa betsaka reo tatitra nentina tany nentina nanehoana zany hoe tsy maintsy nampiasa fitaovam-piadiana satria zany isan'ny hoe lesoka sy hoe kianoneo mpiarona zon'olombelona hoe maninonareo ny mamono olona kitsirany tsy mandaly fitsarana ireny dia zany isan'ny hoe porofo hoe satria ny fiarovatena sy ny hoe ady amin'ireo tsy mataotody mampiasa fitaovam-piadiana tsy maintsy amin'ny alalan'izany ka izay ilay sary maneho sy manamafy an'ilay hoe Madagasikara tany tsy milamina ny demokrasia efa tsy misy dia ny fandriampahalemana zany iarahana mahita sy iarahana miaina io na aiza ho faraparany teo anisan'ireny hoe teratany vahiny nisy namono tany amin'ny faritra Amboasary Moraranogara amin'ny distrika Moramangina ndrara tany amin'ny Mangataboanga sy ireo tranga maro samihafa tsy aro voatanisa mety hoe razaina fa azo isaina amin'ny razan-tanany ireny fa sary maneho sy manamafy hoe betsaka ny endrika manaratsy endrika Madagasikara dia izay miresaka zany tsika zao hoe misy teratany vahiny misy mamona ireny isan'ny hoe tarafana n'ilay climat des affaires na hoe ny maripana sy ny fahafahana mandrara sy mampiasa vola amina firenena anankiray dia isan'ny tamin'ny Jolay 2024 farandeo so nisy tatitra mikasika ny hoe fivoaran'ny Madagasikara tao anatin'ny IDV na ny fampiasam-bola vahiny mivantana
dia nitatitra zany tao anatin'izay sy fampatsahivana tany amin'ny taona 20 tsika tafakatra tany amin'ny 2.3 miliara dolara teo ny fampiasam-bola vahiny fa taty amin'ny 3.4 tsika dia 520 sy $400 teo eo zany hoe tena misatra sy miaratsy ny toeran'ny Madagasikara ary nisy ary tao anatin'ny ilay fanasokajiana mikasika hoe doing business na hoe fahafana mandraharaha amina firenena eto ambony tany dia Madagasikara tany amin'ny efa tsy dia ampiasaina intsony hoe fanasokajiana iny noho ny hoe kajikajy isan'ny tratran'ny fanakianana tamin'iny sinina fanaizana zany misy ny famarinana sy hoe ara-tsiantifika ireny fanadihadiana ireny dia nametraka ny Madagasikara tao anatin'ny hoe larana fa 150 amin'ny firenena 20 zany hoe ary anatin'ilay firenena tena tanany rambondrambony tsika dia amin'ilay resaka toe-karena sy ny demokrasia sy ny resaka kolikoly ihany ilay filarana manaratsy endrika ka zany zavatra hoe mila renina sy mila jerena amina firenena tahaka atsika itony ohatrany hoe tsy marototra sy tsy mahataitra ny fitondram-panjakana ny masitsivana koa moa atsika eto Madagasikara ohatrany hoe miova ny mari-pandrefesana ny fahantrana miova ny mari-pandrefesana ny hoe tsy fandripahalemana ireny efa ny rahantsika ireny satria eto Madagasikara misy fitohanana fifamoivoizana dia manakarena zany malagasy dia ireny raha nanaheno ireny hoe any Madagasikara afaka amin'ny vocal dia milamina zany ny tany dia ireny tranga tany Toamasina hatramin'izao ary moa hoe ao anatin'ny toedrara mafampana sy fampandritany mbola misy jio lasa manao asa ratsy ihany mbola misy jio vavy ihany da ireny la endrika maneho sy manamafy hoe tsy voalamina Madagasikara ary betsaka ireo endrika fahampitehana sy faharavana mila renina ao anatin'ilay izy misy an'le hoe terenao teo moa zany enao moa ny tena sy tapahana mihitsy milamina Madagasikara satria afaka metsena nalaza be mihitsy natany aminay tany arany dia izay nibetsaka hoe fa tena zarana ary da mbola tsy nakany amin'izany supermarché zany hatramin'izao za dia hoe Tanjombato misy an'le izy nareo koa nefa dia misahirana be fa zay mampandroso atsika io eny efa tsiratsiratsiatra ihany zany fa ny tsatokany sy etseroa fandresanareo tao anatin'ny tanindrazana moa zany zay fa mba ohatrany hoe mba misarika ny sainy tsirairay zany mba hajanony le retsy tsatokany ty fa tena malagasy ray malagasy reny nge vononao io nga io mijanona fotsiny amin'izao fa resaina mihitsy ny desainy fitezan-tsaina le izy koa tsy tonga dia mandehandeha ho azy fotsiny amin'izao fa misatra tena mahatonga an'ilay izy le fiarahamonina ny tena mila tsapona milohan'ny andraisantsika antsy idirantsika amina doka aloha rehefa avy eo andao resahana kely ny tontolon'ny fanatanjahantena ty Afrika mifandraika ihany koa amin'ny Madagasikara izy reto zany raha raisana amin'izay satria ho tanterahana amin'ity anio ity zany any Leker any Egypte any ny fifidianana izay filohan'ny CAF na ny Confédération africaine mikasika ny baolina kitra efa somary natsipitsika ihany zay tany anatin'ny fampitambavao maro fa somary resantsika bebe kokoa hoe ny fifidianana zany amin'ity ilay mitoraka ity dia efa tsy endrika hoe fifidianana tsony fa efa tsaratsara ny sisa efa fantatra iza ny olona any satria tsy misy afa-tsy candidat tokany dia ilay mpanefoefo teratany afrikanina tatsimo izay efa nitantana ny CAF ihany inga Patrice Motsepe dia ny isany hoe fampatsiahivana fotsiny zany mikasika ny hoe tontolon'ny baolina kitra aloha mampifandraitsika Madagasikara hoe ity filohan'ny CAF ity no filoha taorianan'ny nitantana n'ilay teratany malagasy i Amady izay efa filohan'ny FMF teo aloha izay lasa filohan'ny CAF zany dia nisy ny karazana fiampangana maro samihafa moa zany nahazo an'ity filohan'ny CAF teo aloha ity dia misy ny karazana sazy samihafa nahazo azy hoe tsy afaka mandray anjara amin'ny baolina kitra ao anatin'ny misy fotoana moa le izy tsy dia ivalaparatsika be fa jerentsika miandalana mikasika an'izay fa hoe ampifandraisika amin'ny eto Madagasikara satria raha ny fifidianana CAF talohany ity dia ty Motsepe ity zany dia talohan'izay ilay nahalany any Amady dia ny filoha teo aloha Isa Hayatou izay filohan'ny CAF nandritran'ny 30 taona mahery angamba izay no hoe narodantsika malagasy tao anatin'izay dia
Reo nisy karazana fanovana sy endrika fanatsarana ihany koa. Anisan'izany ohatra hoe nahatafiditra Madagasikara ho isan'ny nandray anjara tamin'ny Cannes 2024 satria tamin'ny andron'ny Yamady na tiana na tsy tiana aloha no nahafahantsika tafakara zany satria laharana faharoatsika tao anatin'izay niakatra ho firy izy teo 420 ny mpandray anjara tamin'ny Cannes raha 920 teo aloha. Dia zany isan'ny hoe natafiditra antsika tao anatin'izay dia nisy moa ny karazana fanenjana maro samihafa nahazo ny type tantara malagasy ity. Dia nisy sary nitranga tamin'ireny ohatrany hoe samy nanana fijery ny olona tamin'ny nampidirana tamin'ny resaka politika zany hoe manaratsy endrika Madagasikara zany rehefa mandeha ny kolikoly sy ny sisa dia ohatrany hoe na itsika malagasy ary sasany nisy nandeha nanenjika sy niapangan'ny Yamady tamin'izany fotoana zany fa na tiana na tsy tiana hoe fijeriko ty ry zalahy hoe ny tamin'ny andron'ny Yamady aloha tsika zany ohatrany nanana fiarovana kokoa tamin'ny hoe na tiana na tsy tiana tamin'ny hoe baolina kitra satria raha mijery zany tsika tamin'ireo fifaninanana faraparany nazo tsika natao anatin'ilay fifaninanana fifanitsanana Cannes na tamin'izao fifanitsanana hoe karana amin'ny mondial 2024 zao ohatra misy ihany le endrika ohatrany fitsarana miangatra ohatrany hoe mifandetehana atsika tao anatin'ilay izy marina hoe mety tsy ampy ny avy teknika atsika fa betsaka ireo endrika hoe karazana fitongilanana zany tamin'ireo mpifanandrantsika mety hoe betsaka ny teny atsika mihitsy tsy mahay tsika mihitsy zao fa nisy akony sy nisy endrika nampiakaratsika ilay fisina tompona andraikitra malagasy teo amin'izany rafitra ambonin'ny kafy zany dia vita moa iny dia io iarahantsika mahity io ohatrany hoe mitondray zany ny lalany MoJP ohatrany hoe lasa endrika aty Afrika koa moa ty hoe kandidatokana asa hoe misy idirany ve amin'ilay tanjaka ara-toekarena sy ara-bolany ty mpandraharaha afrikana tatsimo ty ary isan'ny mpanefoefo any atoerana manambola dia misy ifandraisana amin'izay ve le tsy misy mpifaninana sara mitsataka araka ilay fomba fitentsika malagasy ny mpifanandrana fa endrika zany manesa manaratsy ihany ilay hoe demokrasia sy ny na ny anatin'ny fanatanjahantena zany dia hita ilay endrika maneho an'izay hoe karazana hoe fanjakazakana ara-pifidianana tsy misy mpifaninana saritsarina demokrasia dia somary manahirana kely ihany amin'ny tontolon'ny baolina kitra fa zay moa ilay sary mitranga dia maraparanantsika azy amin'ity anio ity ihany koa no anainga ireo ekipa pirenena ao anatin'ny ankoahin'ny Madagasikara lahy sy vavy tompon-dakany Afrika izy ireo dia tafakatra hiatrika an'ilay FIBA Champions Cup 3x3 atao any Thaïlande manomboka ny 420 ny volana Martsa. Ireo ekipa tena hoe sangany ekipa pirenena sangany sy matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany no hifaninana ao anatin'io satria eo zany hoe tompon-daka kontinantaly dia eo ireo tsara larana indrindra ao anatin'ny FIBA dia eo ihany koa zany ny mpampiatrano isan'ny hoe ny ekipa pirenena lehilahy zao dia hifandona amin'ny zareo Serbe izay hoe tompon-daka era-tany amin'ity basket 3x3 ty amin'ny 420 ny volana Martsa zany hoe afaka pitsy zany fotoana dehibe zany hoe na ho an'ny ankoay lahy na ho an'ny ankoay vavy anehoana sy ampisehoana hoe manana ny maizy azy koa tsika ao anatin'izay mafy tsika tao anatin'ny 3x3 tompon-dakany Afrika na lahy na vavy zay midika hoe manana ny toerany aty Afrika tsika fa iserina indray zany tsika ny fifaninanana eto ambonin'ny tany amareo hoe tena sangany indrindra maneran-tany. Raha ohatra hoe izy mbola tsy tara ianareo mpanazara raha ka satria za koa dia lava ary mahay tsara lava moa fitsonana ato sady ro ponko tompoko ary sady afaka maka rano mitondra baolina le andeha avy eo mihitsy ny tanjoko ny tena mariny fa nazanona zany raha tsikitsiky ihany zany fotrany na eny koa miverina kely farany fotsiny ao anatin'le resaka hoe kafy ty ohatrany hitany sariny Samuel Eto'o foana atao anatin'izay hoe afaka milatsaka tsy afaka vice président afaka milatsaka Samuel Eto'o rehefa nandeha tany amin'ny tribunal misahana ny fanatanjahantena
satria misy karazana fitoriana zany ny sakana anazy a fa efa afaka tena liovan'ny tasy izy dia afaka mirotsaka Samuel Eto'o izay isany hoe mpiara-miasa tamin'ny Amady ihany koa tamin'ny izy fotoan'andro eny tseraseratsaratra fotsiny moa zay nana satria mizara vaovao isika fa io efa namany lany foana le namako teo le izy motsy izy moa efa namany lany foana fa mba hoe atao ihany nitsangatanana sy niorakoraka zany ao anatin'izay eny ary efa mipaika any amin'ny valo sasany mahery minitra eto amin'ny trano firesahana omena nyreto dokam-barotra reto anao so dia mahalinanao reto ao aorianan'izay dia mandray ny antsonao indray izay a dahoary Isay fampahafantarana tavaverina fa afaka manomboka ny antsontsika omena roa minitra eo ianao rehefa tapitra ny roa minitra ka ohatra ka tsy mbola tapitra ny zavatra lazaina dia tapaka kely fotsiny dia afaka mamerina miantso ao aorianan'izay tsy ho ampiendasina elatsony fa ndao za tsy izy ndao mandroso azy Salam. Salam efa io ianao e. Macam tenang fotsiny eto dia kasih an'le misy olona miteny misy zavatra tiazo tenenina eto amin'itony radio teny afangamba pasteur Majoli izay ka tsy fantako so teneniko zao hoe azo tenenina sa tsy azo tenenina ankoatran'ny teny-dratsy kosa moa tsy mety dia zay ngamba fanamadina kely amin'ny fiarahamony afangamba amin'ino tena hoe tiana tenenina fa tena tiako tenenina mikasikan'le zava-mahadomely le tapatanosy be dia dilakonisakaitatikoa tapatanopiandoana aveo dimapolokilao sisanytariany faran'le taratasy hita tamin'le taratasy satria le entena dia mandapikoa vamititanan-davona dia nanomboka teo dia le hoe vambary sy dilefatra nidako tisanalefa le mandapikoa dia le mandapikoa reny satria hoe atanina fotsiny any tsy maintsy adidindreo nateko foakoa ka raha-tepalina ampidindreo rongonko mandapikoa io topalina amin'le teny amin'zareo atankifaminkalanka dia misy any amin'ny 30 miliara dia mba epetsareo vola 30 miliara zany raha olona raikambifolo zany migaga tsy raha misy olona mitibativaty olona raikambifolo zany tsy maintsy vovoka zay tena loza be iny dia vola be mianaka any amin'ny olona tsy fatapataka ohatran'izay no mitratany tsy fandrytaly manaboava mety miteo ka zao mamova efikasoroan'le publika ao maso volan'olona tsirairay zany lao iazo regny na mizara reo efa tokanareo kankopabe amin'ny fitenena makasitraka anao ny resaka zava-mahadomely isany hoe tena mamotika atsika ary ino resana foana Madagasikara isany hoe mahalaza ratsy amin'io iodikodinan'ny trafikana zava-mahadomely ary saika matetika ny fatratrarana dia izay tena hoe vola be miodina ao anatin'le izy hany ka roboka hatramin'ireo everina hoe tokony ho fitaratra ao anatin'le izy satria raha ny tatitra ofisialy aloha zany dia nitoboka any Tsefa reo gendarme isa 7 voarorita ao anatin'io dia tafiditra tao anatin'izay zany lay commandant de compagnie tany Anosy ao ary miaraba efa feno olona nge ho amin'ny fonjy eny tompoko andao ary zany izy awadzay salama Zatika manao marina kely fanontaniana kely amin'ny resaka hoe fanapozinana le flou so dia mba mendry zareo vary izy misy mihinana kakazo ndray anoany zao etabe reny mihinana kakazo zay salama dia miady an'le toy an'le resaka tamin'ny sabotsy iny makasitraka ny aza ny fanamariana kely fotsiny any mahakasika an'le fonja eto an-tanàna satria matetika manao asasoa sy manatitra azy azo aterina eny amin'ireny fonjy ireny dia tena feno raha ohatra ka tena fanarenana le izy
dia tena milamany tanàna fa arakaraka mabetsaka an'ilay voafonjana ohatra mbola mabetsaka an'ilay ratsy ihany koa dia tena feno le MD ataontsika fa aloha mba izy fitsarana tena mba marina rangava aza maimaika fa manahirana sy sahirana nge na le fianakavian'ilay voafonjana manato sakafo ministre ray teo aloha nisy ohatran'ny tanjona taona iny 70-30 angamba izay 70 fa raha fahakelany nefa voatsara dia ny zao lasa ny tombo 30% miandry fitsarana zao lasa ny tombo rehefa nanontaniana moa zalahy dia nangalatra mopaina mbola tsy voatsara hatramin'izao nangalatra gazon mampalahelo ilay izy fa dia jereo marina fa hanarina ny ratsy isika menakavy eny tompoko manao ahoana salama ndao ary fa hainao koatra zay momban'le rahalale manaparakanao maly any dia manatiana be fahatany anazy na manohatra le fa le zavatra fara zany hitanito mahapitrandetapatazay manoketra ianao zany tapena vava am'le fanipezitra tao dia zany refazire am'le zava-misefafiteny ata aminareo tao kravelona zay fa manohatra pifanta le zava-misy dia raha mahita fa dia manifana hoe namoa manao tantara-balama fa da hoe anaiko zany tsika misy akokena am'izao fantatana zao dia tsy mahita le zava-misy ny fanta dia nitenena hoe mahatantara hoe fantarara misy tamigafy fitonana taloha zao fitony teny ty raha titena teny amin'ny rafonaro mampiataka tsy tery amin'ny ifitonana tamidelilefa fa delafefa hoe manao extrémiste ane fa malamina fena naraka ary ny fotodrafitrarana tao zany rafonaro mampiany zany mipetrapetraka tena adereko manao an'le toadrafitany anatilitary minareo amin'ny arapy dia ny mamobara fa ty tata dia lalana rehetra ntaony zaherina zonareo mampianina ireo reny rahanareo raha tika mahity reny amilatra mandeha marinareo famikehana fiainan'olona raika zao ndray dia izy telojatosafo raha vary eto an-tanàna eto avady dia ireo olonreo zany mitota raika mahampalahelo mandeha lalabe mikita ohatrany mahababarolona maro potiapotiapotiana tsisy tavo tsisy olona rakaraha mamanao zavatra onazy fa misy tavo zany zavatra famitiana zavatra olona fa ty atao ohatra ny fantafantady dia zanareo moa fa zatra manao any dito besany dia tsy mijery ny fiainam-bahoaka nefa dritra fa olona ray marataony zavatra ataonareo io hoe miatsy toky izy varo valy tsarana ty dia miaratony lalafa eny ary rahalava dia afaka mbola miditra rehefa aveo ihany ianao raha ndro minitra aloha iny tapitra iny tonga dia raisina ary ny antso manaraka ao miarava tonga eny tompoko salama mbola tsy vonina tsara ianao aloha mena vavoary aloha fanontanianao mahakasika an'le lehilahy zay topo andrano dia ry amin'ny faritra iny faritra manjakandreny iny tena sambaina marimarina kokoa izy iny dia mpianatra tovolahy mpianatra ny lycée technique ao manjakandrenao izy iny no maly dia niletika tao anaty rano tao araka ny fitantaran'ny olona aloha teny amin'ilay rano antsoina hoe bevava sambaina dia tsy hita popoka mandrak'izao raha araka ny fanazavan'ny olona aloha zany dia nandro teo izy satria mamay ny andro dia teteo amin'ny tamorora tolakatoteo matetika mamono olo izy io jerena hoe somary ny tsy de lalina foatranylaa dia mbola nitediavina hikarohana i tovolahy aloha zany fa dia tsy fantatra mbola tsy fantatra eo ampanady adiana ny zavatra tena nitranga fa zay le filazam-baovao pitapita ihany ho anareo mitady vavao ihany tompoko salama reo tompoko salama salama
Tamatambota voyanka. Eny azy. Saka mba andray anjara kely an'ity resaka fampiresona ty ndray. Alan'iny ndray olo le sainy le gasy fa nisy nasavo iny jarainy. Zany tsy mahatatra daholo sady zany tsy nisy le nanao andray ny katony andray zany. Tena ena le rangahy io rangahy. De firy zany zareo reo zany marary am'izao. De vety fa hisy atra anazy marina zany zao fa tena tsetra zao malagasy ndi sady vononareo président de nitoaniny sasa. Non ndesina se rangahy mahazo daholo fa ody alamindaminy any ny sainy malagasy ahodina any fa tsisy tsetranao tsony eo. Faoriny gasy efa mission anao de efa complet mission complet tena total tena hoe vita ny izy Tom crise of mission de eto gasy amin'ny tatakolaka de mody lazay fa saika nisy nasany izy de rehefa isy tomany izy ndramba okeranga mahazo daholo fa mampalahelo fiainana. Matompoko efa niokevitra iene efa mipaikany amin'ny sivy latsaka fefany amin'izao ora isana zao. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Miaraba manao anenao tompoko. Verina ndray cinéma atsika asina cinéma kendray fa misy bongo be da be tato parity sady voasary iny sady aody anjandray sainy gasy iny finamono président sécuritaire président zany ake entana be ezany hoe misady anana président fa iny olona zany zany tena mety efa gasy tena vianana mihitsy tena zay zany tena etireny alofi tany ake de odina makany ndray no sainy reo de am'izay eo variana ty tsika ndray le rongony io rehefa zio iny vetsy fa tena lasany gaba tokoa le any ndray aza mampinea otrany mampine terso aveo fa mety eny zany vianana be olo gasy da otrikely de mahamonona mazavazava ndray ny cinéma iny président zay zafitanao amizany fa zay kotsy operako maty zay tokoa ny fantanina mipetraka hoe sao de zavatra inena resany izy reny oentina nygodinana ny saim-bahoaka fantanina napetrakatsika sy aiay ao anaty an'izany satria ny alohan'izao nisy alay resa be mikasiana fiara lafo vidy sy raitra de raitra ny aloha hoe ny vidina atao anatin'izao hoe endrika mahazo ny fiaran'izao miaraka eto. Salama tompoko. Salame. Zany ambasara resaka toetra kely fotsiny ndawary dia mihita misy fazarana am'le masaky atao lavalava kely rakaraba mihitsy le fotoana mba tengavina anaty iny maty mamahazina anahy izy toko voaopération ndawary io makasiraka tompoko fangatanao de satsika laminy eo arak'izay tokilavo zany misy zavatra miparitaka ny antambazotra hoe ahoana miraba tonga soenao resaka toxication alimentaire ty zavatra marome mampalaviamole tapaka ndray zany mifampandrosoana iny namoa tena ikitapaka mifampandrosoana zay le izy fa ny zavatra tena tsy azoko am'le zavatra io anizy zao rehefa olona anakiray hoe mievona de Madagasikara ray voatra amin'ny voan'ny gripa eo manko le problème amin'izy io samy hafa nefa nga tsy hay manavaka an'io empoisonnement sy intoxication alimentaire lasa raborabin'ny olona nao anaty tserasera Facebook eo mahita liste tena raborabin'ny olona tena commentaire 99% le commentaire tsy misy fitsehana le olona voan'ny intoxication tena marina tena ataon'ny olona ridicule be le izy zavatra tsy hitako hoe inona zany ditenenana zany tsy hoe mivalana indimy ianao to anatin'ilay andro na mivalana impolo ianao fatra hoe inona zany de tenenina tsy haiko zany fa anao tokodinana saina mihitsy fa ny iny direko ihany momba nyty resaka frantsay ty io président frantsay tena marisarisa masirasira ny président frantsay am'izao ao France tatriny olona ny fialany nefa tsika ohatrany apetrano an'io anga io eto ohatrany sao de fa nanana tsy nanana vision hafa izy io ny vis-à-vis le international olona efa nalohan'ny olona ariva eny de ho apetrano aty
Zany marefa be mbola hoafo manko le fotoana tongavany izy eo tsy eo tsika vao iresaka an'io fa zao manko mbola mangingina tsisy miresaka an'io daholo. Any hafa mihitsy ny fijeriko hoe any am'le zavatra ohatran'izay tsika fa tsy haina makany tatsinanana makany amin'ny tanjefana sady tsy tatsinanana tsika koa moa fanakano raha teo dia tsy hita sorony hoe ao antsika ke zay zalahy ohatrany efa vendre mihitsy avaloha mba hiditra sasany aloha mba tetratetra miasa raha mba ho azo resahana ihany. Misaotra petsaka ao anatin'izay marina ihany aloha le izy satria za koa maly nijery ny Facebook a le hoe tratrano fanampoizina ara-tsakafo dia ohatrany mety daholo nareo malagasy angery eny firenena malagasy io afa rena tsitra lalina fa Rano mandinitsy nareo amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy indray eto Antananarivo. Ohatrany tsy olona raha tsy vao maraina ohatra bonjour. Mety any bonjour tsy fantana intsony letsika eto Antananarivo hitako hoe gasy mafarazan'ny faritra. Ohatrany hoe tsy olona raha tsy miteny kely le tenin'olona nanandeha vao nosy namono razabe anao. Eny fa nanenaratsika moa dia tsy maintsy misy asina hoe fanampina anarana hoe Emmanuel ohatran'izay nefa zavatra tsy fantana koa ny dikalezy asiny mazava ho azy mahazo aina ny frantsay zay zany zavatra kely tsisy dikany zany mety mineranany dia anatinao mba miteniteny foana fa le maromary anareo ny fiainana andavanandro malagasy zanako ohatrana manao anazy zany da miarahaba anazy bonjour dada tsy mamaly aleo dia tsy mikomina fampianarana anazy zany. Ohatrany tsy olona zany le ohatrany hoe tsy olona raha tsy masina kely teny frantsay tika fiainana andavanandro fa roa karak'izay momba ny fifamoivoizana za dia mandalo matetika amin'ireny toeram-pianarany zanaka matete reny mitatika manokana ho an'ny mpitandro filaminana manao fifamoivoizana amin'ireny aza dia atao andian'olona 5 roapolo tompoko ny anatara olona mandatiny amin'arivo nga zany mihitsy misy mpandetaky be mahaino an'ity teniko ty amin'ny ivangy Ambatobe Atsombazaza avoaka le fiara manatitra ny mpianatra dia avoaka arahoda mety anaty malagasy mba atao an'ireny mandeha tonga ny fito amin'ny fitatatra tsy mena lalina fa vita mitangorony roapolo zay zay vao asina ny pika ka mamampy zany zavatra zany tokony toetraina tsy mila tsy tonga kosa aloha manao an'izany tsy miariko tonga fa toetrainy olona toeray. Ena misaotra tompoko ohatran'le rond-point akadimbahoaka eo tonga dia misy olona io rond-point io zany asiana vy mihitsy dia tsy afaka mihodina eo ny saram-babem-bahoaka fa misy fiara ohatrany efa voaisa sy fantatra zany dia midina ny olona ao anatiny dia manisaka an'le vy dia miditra eo amin'le rond-point izy dia rehefa tafiditra ao izy dia idiny indray mibara vy tsy idiny rehetra fa le izy ve zany misy lalana natokana ho an'ny olona sy natokana tsy ho an'ny olona fa le izy fananana iraisana atsika menakafo dia aoka mba samy ampiasa fa tsy izana tavan'olona sy tavana fiara ohatran'izany le izy ombako manana le tenenao teo hoe ampiasa ny teny malagasy zato isan-jato merci misaotra betsaka fa ilainy izay ary ho ampitaina amin'ny taranaka mahafinaritra tsy manina an'iny tena miezaka tsika fampitaiza miaraba tompoko eny de tompoko teny fotony taikanamiteny satria teny dia za zany teny mivoaka malagasy eto ahoana ty fatolona eto amin'ity Madagasikara ty mamono antsika ny tany mamono antsika ny rano mamono antsika ny tontolo iaina mamono antsika ny olona ny famono tsika na mipangalatra na mitany filaminana na ny olona tafia ny famono faty inona ny tokony atao sao dia andeha anoatra le nataon'le mpanao gazety ny gogogo eny moakindramasina ny sasany gogogo tokony hoe anangana saina maitso ve tsika hetsahetsy dia sasany mitazona saina maitso fotsy any dia samy voaka ny tany dia mandoalika eto amin'ity tany Madagasikara ty eny amin'ny akabe daholo mitomany migogogo tsy manina vovoa dolodolo mipina anakirote sy mipitsindrika eny amin'ny zoridira tsy manino atovy daholo zahay mbanga
Andriamanitra hoe foany eto aminay zay loza mahazo anay izao fa tsy maty ny aitany zay, maty ny tondra-drano zay, maty ny olona samy olona zay. Inona ny tokony ataonay? Anandratako anao ny tomany a masitrana ny fo fa mety tsy hanova zavatra ihany koa nefa fa ny zavatra atao a ny asa atao sy ny hetsika atao rehefa misy afatra tiana vitaina zany ao tompoko miarabe fanaja sokolay manaja be mihitsy keo ndeza ty fampiarapa fa nentombolango tsy nonona lotsika afamongapo afozavatra iainatsika zao dia mbola misy famongapo fa iza motsika ny tokony monomono tandremana tsara fa monomonona etsika ka amin'le pahary ny tonga ny fimonomonona di tsara be ny fanontaniany madamy Ambomanga kely tsara le izy satria reo betaka le fanontaniana dia valiana ny antony dia zao mila mahafantatra tsika aloha satria fotoana mandeha satria vingana ny olona no tsy visy ny fahalalana dia mila mahafantatra aloha izao a le pahary amatsika kristiana baiboly ny tena zaka tsy zany namorona izy dia fanahy tsy tamaso tsy azo tsy azo raisotana dia io le tsy tamaso io no tena ao amina izy dia ny tena izy dia misy ny tany aman-danitra ezany zany tovovavy zany tsy misy fahagagana ny oatra zany ary izy ny tompony ho azy izy ny tena tompony ho azy dia rehefa misy le tany aman-danitra dia misy condition dia nanao olona izy dia nasiny zavatra milay be dia misy condition napetra tenena amizay dia tsika olombelona azakao zavaboary rehetra izy tsika mpanjaka ny zavaboary rehetra fa izy ny mpanjaka ny mpanjaka dia tsika ndray aseny manjaka ny zavaboary dia misy condition kosa voasoratra anaty baiboly zany hoe ohatra zao hoe sabatra ny firenena dia manana jehovana zay itsotsika azy ho Andriamanina fa tsy tika tsara da sabatra zany firenena dia mila misafidy Andriamanitra tsika amin'ny zava-pambelatsika zay nefa ny zava-misy tsy zay tsika menaka be fa tsy malala fa tsy maniny la izy tedevelara izy dia misy amreta rehetra hoe fakazara amin'ny tsy to dia hiadany tsika ve mifakazatra amin'le tsy to tsika ve manaja amin'ny fadiny ina zao a dia le rasazy nalevi na talata dia mba mitena le mpanampondradradrana talata mandevenana dina mamandrasa azy ary zao efa voaroro ihany nga nisy ny ainana mihitsy hoe ahoana zany ny fandehan'ity fiainany ty raisynaka eny tompoko miarana ahoana tsy izy aro manahoana e mafinaritra ihany antso efa mba mihaino an'le teny dadibakely avy izao marina hoe nao nahary zao a miady amina hoe tontolo rabaha ao ny raha ao ny tara zavatra fitoteny anapitany dadibakely hoe tena tsara dovizao le zavatra entinao fa ny baiboly to lefa de minao a ozy ny baiboly manomboka izy fitiny ao a Jerusalema eo a Samaria efa nytany zany fantako hoe naotokatany teny tena miaina am'izay tena zavatra ny teneny zay mihitsy izy mianatazy ahoana fa ny Jerusalema raha fahalalana azy zao hoe miainga eo atokatanynao aloha zay miparitaka makany ivelany zany ny tanin'olona taratra ny zavatra ataonao amin'ny fiaininao andavanandro le itenenan'ny olona anao hoe mba tsara-patatahaky ny olon'izeny fa olona be kary raha ohatra ianao zany dia iteny fotony ety amin'ny radio ohatr'izay fa kitan'ny olona taratra eo amin'ny fiainanao andavanandro le zavatra tenenao dia reny ianao natao sasapony adany teny izy teny mitaka fanapisidina ty hoe ahoana le fanapisidina fa zao izy mitiny za zany zao tsy mamety an'izany izy fa ny président républicain toro ny teny président Marc Ravalomanana dia miteny teny na zava hoe ofeno Ravalomanana kely be manerana Antananarivo na manerana Madagasikara fanan'le fa ny radio dia efa miteneny mihitsy hoe eto nataonareo tao anatin'ny portela dia ataovahozy zany hoe tsisy zavatra mahagaga io zany tokony hoe reny eny vaty io zany refa tsy mahagaga refa tsy zavatra io jereny zany ny capricin de vie dia tsy maintsy atao fa tompony mila mahafantatra zany petrary avy inona ny tsara tokony alaina dia inona ny ratsy tokony alana zay ihany ny fanjakana tsy tokony an'le vaty any amavanao fa ianao tenanao personnel no mila miezaka dia ny sakafo ny daty manjana be azy andrasana dabe aza le fananao
zany zavaka zany mila miasa satria petrataona dia tonga ny tany marotsaka andriamanitra afa tamin'ny adrezana Israely hoe tena rienina ny patetika rehefa ny tonga ny zany kitra tamizao tsisy an'izany zao natao hoe tena aranofo Jesy ara-panahy zany dia miara teo re rehefa aloha na fanahy zay ny fitondram-panjakana mpanalalana sy mpijery hoe ahoana no ahafahana manatsara ny fiainam-bahoaka fa misy ihany koa ilay fomba fiteny sy firesaka hoe ary eny hatrany anaty teny Sorasambatsina zany natsiambohan'ny tavanao no hinananao zay mila miasa fa tsy miandry tolora fotsiny eny to miarahaba salama e fiarana vetivety ahatra momba le resaka baiboly io any zareo raha fahagaganao izy tavita keliko eo fa fampakarako an'izy ny fahagagana zany efa tamin'ny andro Mosesy zany nisy tso taty ary aza manakena ranomasina izara roa zany am'izao tsisy an'izany zao tsy raha vo entisika ho any no dia tapina do ny vahoaka malagasy tompoko tsy mivavaka daholo fa tsika koa tsy manana zo anirika ny olona tsy mivavaka zay le izy iny zay mivavaka za mivavaka zany malazo ny avondry ny fanahako fa raha vo afa ela mihitsy zay resaka zay ny teto amintsika teto amin'ny radio ty ka ry oetiny kavita kely foa ho ailika ataonao aizy ary reo olona tsy mihinireo ataonao aizy reo lasa hoe tsika makany le izy dia lasa alavitra be le izy tenentenenka apetrao amin'ny tany tsara ny tongotsika ho aho ohatrany mievaevany tsika zany ohatrany tsy ngevangevana fotsiny tsika apetrao amin'ny tany ny tongotsy fa zay ny aton'le laïcité de l'état zay fa tsy hoe tsy anankiray foana ny favorisena hoe kristianina ianao dia ny olona tsy mino ny olona silamo ny olona tsy fantatry ny bodista dia tsy anisan'ny vahoaka hoentiny andriamatoa Andry Rajoelina tsy izany le izy fa raha fa kristianina ianao dia anjaranao manao tsisy idirany fitondram-panjakana mahakristianina anao sy tsy mahakristianina anao fa vahoaka amin'ny ankapobeny no hoentiny fitondram-panjakana hoentiny fitondrana malagasy fa lasa ohatrany mananina be laza za mpino tena mpino protestanta votom-pinoana fa za kosa aloha tsy anilika ny olona tsy mitovy finoana amiko mihitsy dia forseko any dia hitovy finoana amiko zay io fa io zay tsy atsembohan'ny tavanao nananao ampandehany le firenena fa tsy hoe hitodika makany tsika dia tsy mandeha io tsy mitombona koa zany raha misy mamelaka ny tamaina ny tavanao dia ireto dia meo azy koa gosy ndao naraka toka dia tapany farany afahana mandray ny antsonao sy ny tranga mety hitanao tany koa rehefa voaray ny antsonao dia ampidinina ambany be mihitsy ny radio na miala kely mihitsy ianao raha azo atao satria manjary miteraka kikika ho anao zany ny fanontanianareo rovina ny vita le fanamboaran-dalana lesy amin'ny disikoro leny disikoro dia noho nyle fanamboaran-dalana ery amin'ny ariany raika amby efapolo am'zato ihany ko aloha fa omenanao eo vaovao fa za mialy eny tompoko miarao za tsy zany atafaverina io sisina kely tsy dia tia manao debana fivavana loatra zay le mivavaka kely zao zany io Andriamanitra dia omena anao daholo na mitsasina na ratsy dia za io mpitondra koa napezaka Andriamanitra daholo fa misy natao hitondra mitsasy misy natao hitondra amin'ny ratsy dia antsasanao olombelona zany eo zany hitsapahan'Andriamanitra anao hoe ainao ve ho miady amin'le mpitondra ratsy ary manohany tsisy anjely olombelona daholo no mitondra fa misy ny tena misy devoly a misy mibata hoe azo le miverina na samy mangalatra ary nge rehefa tsy mba mamoala ianao fa mangalatra fotsiny dia mena ny sazinao zay dia tiako tenena amin'izay zany tsika olombelona mihitsy zany lay manavakavaka an'io hoe ahoany ty mpitombo ty ka hitanao fa Heroda mpanjakany eo manao krismasy ny Heroda inona tokony ataony voalohany rehefa mitondraka ny omby tsy manala ny omby zay aloha dia zay vao mijery sy mamezaka ndray hoe ahoana inona mipotika ato amin'ity famboleny ity sa hoe oenomenina fotsiny aleloia dia ny omby mihinana ihany dia rehefa tapokitana tsy misy tsao ve mipaisao akazy zay ianao vao hipenipelina dia ametsinan'Andriamanitra indray zany ianao hoe za mivavaka nefa ny olalany omby to daholo na ny any mipaisao akazy zany teneniko hoe
saminy tomany vovony sasany tsaiko tsony fa mila an'izay zany zao mila fiakaminy entana daholo ohatra dia tamin'ny bariareno mba efa fongahiny olona ihany dia mahongatsy fa tsy mila mihainoeno fotsiny fa andriamanitra manome lalana anao hoe aiza ny lalana tokony alehanao inona ny tokony ataonao fa io aloha ny natolony anao zay aloha ny hoe gatsy dia nizakanao miady amin'ny tsara fa tsy hoe eo ianao dia ivavaka andriamanitra ve tsy hanampy dia tsy manampy ny tenany okey satria eny no ny fanamboaran-dalana eny andray soa reny satria misy fanamboaran-dalana ihany koa eny dia tapaka amin'ny ampahany zany le lalana eny amin'ny fifamoivoizan'ny fiara ny fatapahan'le lalana dia miainga eo amin'ny arehany 170 andray soa reo dia mihazo an'iny poste de police Ambatomaro Atsobolo iny ny fanamboarana dia efa nanomboka amin'ny tianio ity larobia 12 volana martsa 2024 ary ny famaranana ny fanamboaran-dalana dia rehefa vita ny asa dia vita ny fanamboarana eny tompoko allo maraina kely andradianao rehefa mikekeka be izy zany mila miasa fatao sy anaty lasaka tsy misy ninina misaotra eny resana tamaraina tsy lareny eo 10 sy 10 sy ray alina ny ray azavoka eto amintsika be dia be ahoana ny fomba nondranana dia mba samy mahazo tombony zany zo azo atao ny tanitsika malalaka be fiompiana ninona misy irany tarikatarika izay ry samy mba homanao dia amin'ny famaranana ny fandarantsika ho alefa tsikivy ny lohateny le izy mbola apetsaka ny azo atao hoe aza ketraka toy izao hoe aza kivikivy zany ry namana manao any zato izy efa tonga soa ianao mbola tsy vonona ianao raha isitsika indray ny antso manaraka raha ohatra ka mbola tsy vonona ianao ao ary efa eo ianao miaraba topoko manao ana topoko mafinaritra zany ay makely ary aloha le radio ay ianao mihitsy aloha amitikiky zay tsy izy zato izy soatra ao tsara soatra anao fanamarena kely fotsiny aho resaka Andriamanitra teo aloha Andriamanitra tsy manao mazy izany relona foana ny anazy
samihafa mihitsy zany hoe magia sy zavatra ataon'Andriamanitra zany. Dia miresaka le fitondram-panjakantsika avo be iny anazy ny objectifany. Madagasikara tsy maintsy mandroso, Madagasikara tsy maintsy lohany aty Afrika. Fa inona zany ny priorité-ny? Izy mametsy international hoe ohatrany mandiso anazy. Anefany ny zava-misy eto amintsika miagrave mihitsy. Tena rehetrarehetra tsy fandriam-pahalemana ihany fa le situation tena efa mila tsy azo iainana. Zareo miresaka ivelany mifanohitra an'ilay zava-misy eto Madagasikara kanefany zareo ohatrany hoe ohatiny borta be fotsiny Madagasikara tsy hita hoe inona mamaky azy ao anatin'ny fitapavakatra zao tsika. Dia zareo nefany mbola manao afindrany any amin'ny drendandreo zany zao ny mikarakara sepe. Hitanao tsy hitatso mihitsy ny hoe inona ny priorité-ny. Anao CPR le izy dia any ary misy traboina dia ahoana. Tsy hita mihitsy zany ny zavatra tianjareo atao e. Fa nefany na dia hoe miona amindreo ambassadeur nareo ve zao efa naheno hoe nanove 2025 tsika zao dia nanove miaraka tamindreo ambassadeur reo izy. Matahotra angambany izy hoe ny zareo vahiny manko nefa misy zava-misy ohatry zao tonga dia miteny mahitsy be izy, teny tsara tany eny ohatran'izao ny eto aminareo. Dia sazy zany izy. Dia eto amintsika nefa mizaka ny tserany aina be. Misaotra hoe makasitraka ary amin'ny fafitony volana juin ny CPE 6e 2024 tena eny dia manomboka ny latsinainy 17 volana jona ihany koa ka hatramin'ny 7 volana jolay 2024 ny fanadinana BEPC seconde fampatsahivana fotsiny iny. Eny tompoko miaraba tompoko salama tompoko. Tena sikretetinareo mpiasa amin'ny radio tsy tena kitsagasy zay hoe Andriamanitra naminy hitany tsy nambininy resitsika hoe resitsika ny vahoaka malagasy kely hoe balita zany savy hoe tena misy tsy ampambinina amin'ny balita mihitsy tsakotsako zay teny zay na amin'ny ala be da be Andriamanitra na amin'ny vatosoa na amin'ny solika na amin'ny ranomasina na amin'ny vahoaka etra kanefa maninona ny tsy ambininy tsika faharoa manarakaraka zany miaritra momba ny indrindra ny mpianatra eo hoe tsy anontany na olona totsika hoe fa olona ambony bindany général ohatra zany iza moa mpanjaka ny fanitety tamin'ity teto amin'ity Madagasikara ty. Dia manokana fifaninanana koa ianao hoe nareo hoe atao hoe miram-pirenena fa manomboka tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany azany fa misy tsy mahay izany zavatra zany tompoka dia fihindrasana mpitondra fa itsika mihitsy momba n'le hoe ny fiandrianantsika gasy ny tiako tenenina am'izay itsika mihitsy manimbazimba ny malagasy itsy. Tora tompoko manina hony tsy nambinina ka satria balitako eny tsy nambinina fa tsy mahay mandray e zay ngambany eny te tompoko tonga soa anao miaba allo salama tompoko salama tsara tompoko saika mbanao fanamariana kely amin'le resaka hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso le zavatra tenenao filoham-pirenena miasana ny tiako tenenina jereo tsara ny kianja Bariata aloha kianja Mahamasina lazo nandraisana lalao iresa-pirenena afaka nanaovana jeu maro isan-karazany dia tsisy olana mihitsy fa tena hoe rehareha malagasy satria kianja Mahamasina natao indray ny rova dia novaina ho rovan'iza indray moa izy zao dia ohatrany ahoana sy ahoana fandehany nasiana an'le zavatra hafa io mihitsy ao anatiny. Potehana mihitsy zany miasa Madagasikara
le resaka teleférika tena indray mandeha tsy miverina fotsiny le izy mihoatra ny sidina dia izay zany profo tsy taratra ny tsy fahaizana mitondra tsy misy etude alohan'ny fanaovana anazy fa raha mba nisy zany raha mba saina tokony route nationale no navaozina sy mandaniana vola hoe iza simba iza ny tokony ho amboarina tsara jerendray zao le trait urbain andeha taloha amin'ny inona le jeune atao taty amintsika tsy mandeha kory le izy natao indray ny lalambe mikodana ny lalambe mikodana aty amintsika no hafa indrindra misy miaka-piakarana miolakolana fa jereo tsara ny lalambe mikodana ny olona amiko zany tokony le rain deux namboarina fa tsy lalambe mikodana jereo ny délestage tena hoe tafahoatra mety nefa raha natao dama natao fimehezana tamin'izany fotoana zany tena fa zao tsika tsy mandroso sotra tompoko fa inona aloha le dame zay moa le fanontaniana mipetraka dame ino le fanangomanano tamin'izany fotoana marina ny teny tao eny hoe anatin'ny za moa zany dia hoe hevitra fanenimpiany daholo zany tsika zany dia manony amin'ny hevitra satria ny hevitra dia rabary dia miaraba tompoko eny tompoko efa io ianao ary dia hainao kely ahena kely le radio eny tompoko hoe Andriamanitra namina babosany sy nambinina misy ny olona mahitahita ihany mahazo ny tsy mahay valika daholo lasa ny olona daholo lasa mahita izy zany legislatif zay ny tena marina amin'le izy Andriamanitra namina babosany sy nambinina ka lasa mahitahita daholo ny arenako inona moa madinika eo efa makasitaka tompoko mbola be arena be toka le songa mena taleta daholo ny olona tsirairay mba farafaratsy manana ray ny amin'le taleta dia iny ny ampiasaina dia rehefa mampiasa dia mahita tombo amin'ny finoana bodista dia manana taleta folo ny olona fa rehefa mihetsika ny anankiray amin'ireo na nyrody ny anankitelo amin'ireo ny tafahetsika dia tafavoaka ny olona fa rehefa tsy ahetsika ireo dia eny tompoko andao ianao fefa tafaverina ianao ainao a le radio antiko lavana dia momba ny zava-mahadoela tantatany anosy be raha mandeha an'le vaovao zany zava-defa tatany manafahifana zany io efa sezitao amin'ny gendarme zany rahafahinoko le vaovao tao indray zany naodikidany reto le manambonina tasipara amin'ny vabosany raha fahazavoko anazy fa elafitito raha zany tsy mahay mahazany zany dia mantikara izany marina ale izy tena lafo volamena izy raha fandeha an'le tantara satria aimilo be safaty eto raha faombaeny ola sotroana raha vidile zany fa zay zany mba manana canal plus dia manaraka tsara an'le tele anankiray eo amin'ny canal plus misy hoe national géographie zay io fa io tana faraperavasamo roro io fa raha ka io tena raha zava-misy bodabodaly firenena malagasy sefa manafahifana parapenainavana zay tino namoaka anazy mavatra anazy raha ile vao faty an'le vaovao